Salama daholo eo androany isika dia ndao indray raha ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tafiditra ho isan'ireo dimampolo hiatrika ny famaranana ny faninanana Africans Business Heroes 2024 ny mpandraharaha malagasy Matina Razafimahefo nanorina ny orinasa Saina. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy fanohana ny fanjakana tsy amin'ny laon ny fandihana ny lalao olimpika, tsy amin'ny fandihana ny lalao olimpika ihany fa amin'ny fanomanana ihany koa dia aza manantena ny ahazo medaly izany. Hoy ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Siteny Randrianazolo ny Aiko raha ny resaka momba ny lalao olimpika. Any Angola ny filoha malagasy tamin'ity herinandro ity. Efa mitohy ny boulevard Ratsimilao amin'izao fotoana izao. Miandry ny fitsarana azy ilay mivarotra CG baccalauréat sandoka amin'izao fotoana izao. Ireo ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga tabatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tafiditra ho isan'ireo 10 hiatrika ny famaranana ny faninanana Africans Business Heroes 2024 ny mpandraharaha malagasy Matina Razafimahefo nanorina ny orinasa Saina. Ity faninanana natomboky ny Jack Ma Fondation sy ny Alibaba Philanthropie ity izay miendrika ny hanohanana ireo mpandraharaha aty amin'ny kontinanta Afrika. Hatramin'ny taona 2024 vola iray faingo $10 noloka amin'ity faninanana ity isan-taona ho an'ireo tetikasa folo mendrika indrindra, Tsy mijanona eo amin'ny faninanana ara-bola ihany moa ity faninanana ity fa tafiditra ao koa ny fampiofanana sy ny fanorona hevitra sy ny fifandraisana amin'ireo vondrona ara-pandraharaha iraisam-pirenena. Resaka lalao olimpika indray, raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy fanohana ny fanjakana, tsy amin'ny fandehanana amin'ny laon ny lalao olimpika ihany fa amin'ny fanohanana ihany koa dia aza manantena ny azo medaly izany. Hoy hatrany Andriamatoa Siteny Randrianazolo ny Aiko izay filohan'ny komity olimpika malagasy nandritra ny fanomezana prima anireo atleta malagasy sy ny mpanazatra tao amin'ny vila olimpika. Manampy ny fanjakana fa tsy ampy. Folo isan-jato ihany no omen'ireo atleta. Miangavy ny fanjakana koa ny tenany mba handefa ireo atleta handray anjara amin'ny faninanana iraisam-pirenena rehetra mba hahafahan'izy ireo mahazo point. Mila lanina eny amin'ny antenimieram-pirenena ho izy ny lalàna mikasika ny fanohanana ny sport de haut niveau ho an'i Madagasikara. Mila ny fanohanantsika ara-moraly ihany koa izy ireo. Hoy hatrany nambarany ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao tolera voalohany ity. Filoham-pirenena indray any Angola ny filoha malagasy. Ny todi-doha avy hatrany any Angola ny filohan'ny Repoblika taoriany diany tao Guinea-Bissau. Ny gadona tao Luanda ny tenany hanatanteraka ny fitsidiana ara-panjakana izay mamaly ny fanasan'ny filoha João Manuel Conclave Laurencio tamin'ny valo jolay lasa teo iny no natao ny fanaovan-tsonia ny fanambarana ny fametrahana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Angola sy Madagasikara ho fanatanterahana ny fiarah-miasa mivaingana eo amin'ny firenena roa tonta no anton'izao fitsidiana izao. Misy ihany koa araka izany ny fanaovan-tsonia ny fanaraham-piarah-miasa eo amin'ny sehatra maro lafy toy ny akoranafo sy ny angovo eo amin'ny Angola sy ny Madagasikara. Resaka boulevard Ratsimilao indray, raha ny tantaran'ny boulevard Ratsimilao ity dia simba noho ny fandalovan'ny rivodozany sesisesy nanomboka ny taona 1979 ka nampijaly ny mponina. 7 taona aty aoriana vao nisy nanamboatra ka misokatra ho an'ny famoivoizana ny lalana izay sady manamora ny fivezivezena manome endrika ny tanàna ny Toamasina no mahasarika ireo mpitsangatsangana maro. Lalana mirefy 1.9 kilometatra. Resaka CG baccalauréat indray, tompona andraikitra ao amin'ny Sibera iray tany Vohipeno no nivarotra lazadina baccalauréat sandoka ary nosamborin'ny polisy. Amidy 7,000 ariary nisy izay iray ho an'ireo mpanala fanadinana tsy te hisasatra. Nisy olona tsara sitrapo no nahafantarany ny mpitandro filaminana ny toerana misy azy.
rehefa natao ny fanamarinana dia voaporofo fa sandoka avokoa ireo lazainy fa lazadina amidy. Ny aiky ny helo ny ranamana ka natao andromaso any amin'ny manam-pahefanana ary nohazonina ireo fitaovana. Eo amin'ny resaka fifidianana ben'ny tanàna indray dia andro vitsy lasa zay nangataka tamin'ny seni ny prime ministra Antsain Christian mba hanolotra daty vaovao hanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna izay nokasaina hatao ny 9 novambra ka noho ny mbola tsy nahatafatsangana ny gouvernemanta no antony nanemorana izany. Ny 20 Desambra kosa no narosony seni taorian'izay fangatahana izay. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna anefa io daty voatondro io satria ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Nohon' izany nangataka ny hevitry ny filan-kevim-panjakana ny seni amin'io daty 20 Desambra io. Tranga tsy azo anoharana ny tsy mbola fitsanganan'ny gouvernemanta ka ahafahana manatanteraka ny fifidianana eo anelanelany 30 Novambra sy ny 30 Desambra. Io no valinteny nomeny filan-kevim-panjakana raha nanotaninina ny hevitra momba n'ilay daty. Miandry ny fiantsony mpifidy ataon'ny gouvernemanta vaovao arak'izany ny olom-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany moa raha ho any Antananarivo renivohitra efa fantatra sahady ireo izay ho kandida amin'izany firitsanko fidiana ho ben'ny tanàna izany. Rina Rakotomanga, Alban Rakotorso hatreto no efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filatsahana ho fidina ho ben'ny tanàna any Antananarivo renivohitra izay. Mety hilatsaka ihany koa ny PDS Richard Ramanambinta araky ny vaovao heno hatrany. Iza kosa no heniheninareo no hirotsaka ho fidina amin'ny toeran'io? Io no fanontaniana mipetraka ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Ary ny maranantsika azy resaka tsy fandriam-pahalemana indray dia olona 3 no voasambobelona ary iray hafa no maty voatifitry ny polisy teo ampitsoahana izay voaroroy tamina von'olona fianabibina ny tao amin'ny fokotany Ambodrafia distrika ny Fanadina faritra Vatovavy ny 13 Jolay 2024 lasa teo iny. Ny zanak'ilay rangahy maty ihany miampy ny namany 3 lahy no atidoha ny kotroka tamin'ny famonoana any ity rangahy izay voalaza fa maty ity. Mitohy ny fanatiadina ary hatolotra ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao mananjary tsy hoela ny raharaha. Midika izany fa tena efa nivadika biby ny olombelona ary efa tsy misy olona azo itikisana tsona amin'izao fotoana izao satria ny zanany ihany ve no ahavita namonina faty any rainy. Azo lazaina arak'izany fa tena miharatsy isan'andro ny tontolon'ny fandriam-pahalemana ho an'i Madagasikara. Ka inona ny vahaolana azo aroso manoloana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay miparitaka manerana ny nosy izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'izay sy tamatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirarisoa.